Faly dia faly indray ny tenako ry mpanatrika ajaina manoloana anareo amin'ity andro faefatra sady ny famelabelarana ara-tsoratra masina ity. Araka ny efa niresantsika omaly dia omalytsika nijery ny tapany voalohany mikasika ny voka-dratsin'ny zava-mahadomelina. Androany kosa isika dia hijery ny tapany faharoa ka mialohan'ny hiainoantsika izany, hijerentsika izany dia andeha indray isika hiondrika hivavaka. Tomponay izay be fitiavana any an-danitro, derainay mandrakizay ny anaranao. Misaotra fa feno fitiavana anay ianao. Ankehitriny raha andinika indray izahay ahafantatra sy hianatra ireo voka-dratsin'ny zava-mahadomelina. Dia mino izahay fa ny fanahinao no alefanao aminay tsirairay avy ahafahanay misoroka izany ka ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny mpanatrika tsirairay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Voka-dratsin'ny zava-mahadomelina omalytsika dia nijery mikasika ny toaka, ny sigara sy ny paraka ary ny kanabisa na moly. Androany indray tsika dia hijery karazana rongony anankitelo ihany koa izany. Araka ny sary hitantsika eto dia mety azoazontsika tsaina angamba hoe inona ilay rongony ampiasaina raha toa ka tahaka izao ny fomba fampiasana azy. Ny héroïne izany no andeha ho resahantsika. Betsaka amintsika eto Madagasikara no milaza azy io hoe roro. Izy io dia poudre fotsifotsy tahaka ny lafarinina dia ny fomba fampiasan'ny olona azy izany na izy tsondromina na izy dorana amin'ny sotro dia foana ny entona avy aminy. Inona ary ny voka-dratsiny ity héroïne ity amin'ny vatan'ny olombelona izay mampiasa azy. Mety ho feno vai tsy mety sitrana ny vatan'ny olona anankiray izay mampiasa héroïne. Indrindra eny amin'ilay toerana faritra ny tsindromana. Dia tsaboana hoentina any amin'ny dokotera tsy mety afaka mihitsy ary ny vai rehefa tsy mety tsaboana, sarotra tsaboana dia misy mikroba izany eo dia iny mikroba iny mety hianaka manerana ny vatana iray manontolo dia rehefa mianaka manerana ny vatana ny mikroba dia mitarika ny fahafatesana aingana dia aingana izany. Ao ihany koa ireo mikroba izay mety hipetraka any amin'ny fo, any anatin'ny fo, any amin'ny maso, ny vanitaolana, ny orona izay mitroka an'ilay héroïne. Mety ihany koa aretina azo avy amin'ny tsimboka aretina VIH/SIDA satria fantatsika tsara fa tsindrona no ampiasain'ny olona azy dia matetika izy ireny fanjaitra efa miparitaka eny ivelany any avy any amin'ny hopitaly tsy fantatra izay ny andohany mety misy voan'ny tsimboka aretina VIH/SIDA ny olona nampiasa azy dia mety ho voan'izay aretina izay ny olona izay mampiasa miankin-doha amin'ny héroïne. Ao ihany koa ny hepatite izay mikroba mipetraka any amin'ny aty izay mikroba sarotra tsaboana, tena sarotra dia sarotra ny mitsabo azy. Ary ny voka-dratsy farany izay ateraky ny héroïne amin'ny vatan'ny olona dia ilay resantsika tany amin'ny andro voalohany raha tadidinareo ilay croevine. Ny héroïne izany no rongony tena mampisy croevine indrindra. Dia ilay croevine raha verontsika ny famaritana dia hoe filana diso tafahoatra teraka sy tsapany anaty ary tsy hay toerina. Dia ny ankabeazan'ireny olona mivarotra fananana, mavita manendaka, mavita mamono olona azahoana vola ireny izany matetika dia miankin-doha tanteraka amin'ity héroïne ity. Ho jerentsika indray ny sokajy manaraka. Raha jerena ny sary dia mitovitovy amin'ny héroïne ihany ny paoziny. Poudre izany izy eto fa misy ihany koa tsy poudre ny paoziny fa base izany fiantsoana azy dia rehefa base izy dia io vovoka io mitambaingana be anankiray dia ohatran'ireny alamo ireny dia totoina izy dia miverina vovoka tahaka an'io ihany. Tsy inona izany fa ny cocaïne. Ny tena fampiasan'ny olona miankin-doha azy dia trohana ao amin'ny orona. Dia mazava ho azy fa rehefa trohana ao amin'ny orona ity zava-mahadomelina ity dia feno vai ao anatin'ny orona dia miteraka aretina izany vai any anatin'ny orona izay sarotra tsaboana mety hitarika hatrany amin'ny homamiadana izany. Mety ihany koa hiteraka aretin'ny fo
aretin'ny fo izay tsy mitovy amin'ilay fitrangany aretin'ny fo amin'ny fampiasana sigara sy paraky ary môly. Fa ny olona mampiasa cocaïne zany dia mikorotana tanteraka ny fidoboky ny fony. Dia rehefa mikorotana tanteraka ny fidoboky ny fony atahorana ho faty tampoka zany ilay olona anankiray ao anatin'ny fotoana fohy, indrindrandrindra raha manao an'ilay hoe overdose. Ilay overdose zany raha toa ka mihoatra ilay dose nampiasainy ny foany tao anatin'ny fotoana anankiray dia mety tsy ela ao anatin'izay izy dia maty tanteraka satria mikorotana aingana be ilay fo dia mety ho faty ilay olona. Ary ny tena zava-doza dia ity, matetika ny olona mampiasa zava-mahadomelina dia tsy mampiasa azy mitokana hoe any ana sigara fotsiny, fa mifangaro io sigara sy toaka, môly sy sigara, cocaïne sy toaka dia mahafaty ao anatin'ny fotoana fohy. Tsara ho fantatra izay. Ao ihany koa tahaka an'ilay efa noresantsika tany amin'ny héroïne teo ny fahatongavan'ny tsimok'aretina VIH sida satria ity cocaïne ity misy manindrona ihany koa ny hepatita ihany koa tahak'izay ary izy norongony izay mety miteraka accident betsaka indrindra. Eto zany tsika dia mahita sarin'olona anankiray avy nitsindrona cocaïne izy dia tonga dia nitarapoka avy hatrany satria tsy nazaka ilay fony nikorotana loatra, avy dia nijanona ary rehefa mijanona ny fo dia mazava ho azy fa fahafatesana no dikan'izay. Hijerintsika ny karazana rongony farany. Raha jerena izy dia ohatrany hoe matehoti, ohatrany hoe mahafinaritra, bonbon ve reto sa inona. Io rongony io no antsoina hoe amphétamine sy ecstasy na méthamphétamine. Karazany mitovy zany izy ireo fa misy mahasamihafa azy kely fotsiny. Dia ny fahafantaran'olona azy matetika dia mety hoe speed, pile, cristal, meth, ice, tina. Ireo zany appellation fiantsoana an'ity karazana rongony anankiray ity. Ny tena asiany dia ny atidoha, miakatra vetivety ny hafanany vatana dia tsy zakan'ny atidoha zany dia rehefa tsy zakan'ny atidoha ilay hafanana miakatra be dia mety hiteraka fahafatesana. Mety ihany koa miteraka aretin'ny saina, fitebitebena, fahaketrahana, fikorotana ny saina tanteraka, tsy fantatra intsony hoe iza moa izaho ty, inona ny fiainako, mitebiteby lava isan'andro na dia tsy misy olana mihitsy aza eo amin'ny fiainana vokatry ny fampiasana amphétamine na ecstasy. Ao ihany koa ny aretin'ny fo sy ny lalan-drà, areti-koditra izay miteraka fahanterana aingana dia aingana aretin'ny nify, aretin'ny sofina. Ary izy ity zany indrindrandrindra ny ecstasy dia antsoina hoe rongon'ny mpanolana na drogue des violeurs satria ny vehivavy raha toa ka mahazo an'izy ity dia mety tsy hatsiaro tena tanteraka izy ary miantsa lehilahy mihitsy mitady lehilahy iray aminy ary mora kely ho an'ilay mpanolana zany ny manararaotra ara-nofo ilay vehivavy nomeny ity rongony ity. Eto amin'ity sary ity isika dia mahita sarina vehivavy anankiray izay mampiasa amphétamine. Amin'ilay sary voalohany amin'ny ilany ankavia izy 60 taona. Amin'ilay sary faharoa kosa izy izay amin'ny ilany ankavanana vao 30 taona monja. Hitantsika taratra amin'izao ny fahasimbany fahasalamana izay ateraky ny fampiasana izany rongony izany. Ka amin'ity androany ity dia mirary dia mirary antsika tsirairay avy, antsika mpanatrika mba hitandrina mandrakariva mikasika ny zavatra mety ho zava-baovao hitantsika ny manodidina antsika fa manimba antsika izy ireny. Ny teny fikasana dia amin'ny Korintiana 1:10-13 koa amin'izany na mihinana na misotro ianareo na inona na inona ataonareo dia ataovy ho voninahitran'Andriamanitra izany rehetra izany. Dia izay indray no tapany fahaefatra mikasika ny famelabelahana ara-pahasalamana mikasika ny zava-mahadomelina. Rapitsontsika dia hijery ary hoe inona ny vahaolana ho an'ireny olona miankin-doha amin'ny zava-mahadomelina ireny, inona no atao fanampiana azy ireo ahatonga ny fiainan'izy ireo tsy ho potika tanteraka. Koa dia manasa antsika mpitiavana indray ho avy hanatrika izany fandaharana izany rapitso. Andeha isika marana fotoana mivavaka hiaraka hanondroka ny lohantsika isika. Rainay izay be fitiavana any an-danitro, mankasitraka fa
tena tianao izahay ka tsy nafeninao taminay ary tsy navelanao tsy ho fantatray ny voka-dratsy ny fampiasana zava-mahadomelina. Aoka ray malalo ianao hiasa any anatin'ny tsirairay avy ka hanome fanasitranana ho an'izay lavo ao anatin'izany fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina izany. Dia amin'ny anaran'i Jesosy nanonona izany vavaka izany. Amen.